Namoaka fanambarana kosa androany manoloana ny raharaham-pirenena ny mpikambana atao amin'ny kongresy ny tetezamita teo aloha. Fantatrary fa manohana ny fampihavana pirenena ary ny taran'izany amin'ny vondrokery hafa ary ihany koa mitaky ny anaovana maika ny fanarenana ara-tsosialy sy ara-toekarena eto amin'ny firenena izy ireo. Ny MCT dia miarahaba ny filohan'ny repoblika tamin'ny anindreny ny prime ministre vaovao Andriamatora Ravelonarivo Jean ary mitsodrano ity farany mba aleo alasaka totosatsakany sy andavany ny adidy mavesatra izay iantsoroana sy nankino ny firenena aminy. Ny MCT dia mankasitraka ny dinika fampihavanana ataon'ny FFKM miantomboka amin'ireo filoham-pirenena 5 rahalahy izay irinay ny hitaran'izany amin'ireo vondrokery politika, toekarena, fiarahamonim-pirenena samy hafa eto amin'ny firenena mba fikatsahana fampihavanana maharitra sy fitoniana tanteraka. Fototra iorena amin'ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny tanindrazana iombonana. Manambara ny MCT fa maika ny fandaminana politika toy izao fa maika ihany koa ny fandaminana sy fanarenana ny lafin'ny toekarena sosialy ialana amin'izao fahasaranana mafy mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao toy ny delestage, hitondra-drano sy traboina fa efa mividy tena amin'ny totongana izay tsy izy, ny tsy fananana asa, lalana potika, vidy-tsolika sy fitaterana miakabidy, vidim-pianina tsy mitsaha tompo, vahoaka maharitra sy fahadiran'ovana. Koa mampirisika sy mampahery ny prime ministre izahay mba hananganany ao anatin'ny fotoana fohy ny gouvernemanta manaja ny foto-kevitra republikana hijery ny fifandanjahan-kery eny anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny fifandanjana isam-paritra ka handray tanana tsy misy atakandro ny famahana izao orona ara-tsosialy sy ara-toekarena goavana manjo ny vahoaka malagasy izao. Eto am-pamaranana ny MCT dia manolo tanana ny fitondram-panjakana ary maneho trano ny fahavononany hanio ny fandraisany anjara mavitrika amin'ny fanarenana sy fampandrosoana ny firenena ny tombotsoa iombonana sy iraisana.